Tonga eto zany zahay solombavambahoaka ao anatin'ny antoko Madagasikara ary solotena ihany koa ny mpanolotsaina candidat mpanolotsaina tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna ny farany teo candidat mpanolotsaina niaraka ray lista tamin'ny candidat laharana fahaefatra Tojo Ravalomanana. Efa nahita zay ary natsikaritra na meloa na nandritra natao aorianan'ny fifidianana ny tsy fanarahan-dalàna maro tao anatin'ny fifidianana iny. Raha tsy aivina dia nisy mpifidianana mihitsy izay efa nangatahanay fanamarinana ny resaka ordonnance talohan'iny fifidianana iny ary ny alina mialohan'ny fifidianana tsy mitsahatra zay makaty MCNI mangataka fanazavana ary nangataka hoe ajanona io resaka ordonnance io fa ordonnance tsy manara-dalàna le izy dia alomba lista tena araka ny tokony ho izy no ampiasaina amin'ny fifidianana satria fantatritsika rehetra fa ny antoko ny fifidianana dia ny fahamarinana ny liste électorale. Tao ihany koa ny resaka anomalie isan-karazany, tsy fanarahan-dalàna isan-karazany sy firaisana tsokombakomba na tamin'ny fahefanam-panatanteraka zany melona nandritra ny fifidianana. Tao anatin'izany ny fampiasana ny volam-panjakana nanampiana ny candidat-mpanjakana. Tao ihany koa ny rafim-pitsarana izay ny délivre an'ireny ordonnance tsy ara-dalàna ireny ary tsy manaraka ny norme ny ordonnance izay navoaka. Ary indrindra moa ny firaisan'ny CNI tsokombakomba satria rehefa tsy mazava ny zavatra atao fa hafienina dia tsokombakomba zay aminay zany satria tsy misy afaka mikitika ny liste électorale izay ain-dehiben'ny fifidianana afa-tsy ny CNI. Rehefa tonga izay mangataka ny fanaporofona hoe tokony ho ao anaty listy mpifidianana ireo olona ireo omeo anay ny lista ny ordonnance dia arirarira. Androany zay zany tonga ety amin'ny CNI nangataka hoe mba omeo anay ny lista ny ordonnance dia tsy mahazo valiteny zay. Androany zay tonga ety amin'ny CNI mangataka hoe mba hanao zay confrontation hoe reto olona rehetra atao anaty listy mpifidianana reto misy ordonnance daholo ary ny ordonnance dia manaraka norme, misy information complète ahafahan'ny CNI mampiditra ny anarany ao anaty listy mpifidianana dia tsy mahazo valiteny zay androany ary tsy manana valiteny omenanay zareo fa mbola miandro baiko vao afaka manantanteraka an'izany. Ny tiana ho resahana zany dia ny hoe mialohan'ny fifidianana dia efa niteny zay mitaky nisina fahamarinana sy fangahararana vita ihany ny fifidianana mbola tsy afaka manantanteraka an'izay fanamarinana lista izay antoko ny fifidianana izay eto anivon'ny antoko Madagasikara. Betsaka amin'ny fanontaniana petraky ny olona hoe inona zany no ataonareo manoloana n'izay tsangan-javatra izao. Ny zavatra tiako resahana eto tsy resaka kahana-Antananarivo renivohitra fotsiny fa kahana Madagasikara ray manontolo. Anao inona nareo ozy ny olona angina ve nareo? Dia zay zany eto dia manome tokony voaka malagasy fa asan'ny antoko politika ny miady sy mijoro amin'ny fahamarinana eto amin'ny firenena dia mijoro amin'ny fahamarinana zay ary hitady an'izay fahamarinana eto amin'ny firenena zay ny fanombohana ny asanay dia tombokay amin'ny fanangonana ny dossier rehetrarehetra complet ary fametrahana ny fitoriana anjaran'ny rehetra no mamaly hoe isy fahamarinana sa tsisy fahamarinana eto amin'ny firenena ity, isy vokan'izay sa tsisy vokany zay ny etape voalohany aloha hitantsika eo ihany ny etape manaraka. Ny faharoa manaraka an'izay dia te-hisarika ny saintsika vahoaka malagasy rehetra na ianao izay nandeha nifidy na ianao tsy nandeha nifidy tompony andraikitra daholo tsika eto amin'ity firenena ity tompony andraikitra tsika amin'ny hoavin'ity firenena ity. Adidinay mpanao politika, adidinay no mitarika anareo andresy lahatra anareo hijery ny raharaham-pirenena fa ny tompony fanapahan-kevitra dia anareo vahoaka ihany. Manolotra candidat zay mandeha mifidy ianareo na tsy mandeha mifidy dia tompony andraikitra tsika. Raha resy ny candidat na tolotray sanatry ny vava na voahodikodina ny safidy azadino fa tsy ny candidat anay akory no resy ary tsy izahay akory no resy sanatry ny vava fa ny fahamarinana sy ny vahoaka malagasy ny voahitsakitsaka atapondroa ny zo sy ananany ny zo sy adidy ananany vahoaka malagasy. Tsy ny vahoaka intsony no mifidy fa ny osoka sy ny ordonnance ary tsy fifidianana intsony no atao fa resaka calcul ambony latabatra fotsiny sy tontolo ahafahana mampandany candidat-mpanjakana. Dia zay no antony niantsona ianareo androany hanazavana ianareo fa tsy mangina akory zay sanatry ny vava fa miasa izahay ary zay ny etape manananay ankehitriny fa ho hitanareo miandalana eo ihany mitovy amin'ny zavatra ho ataonay. Nahita resaka tontolo fifidianana ho an-teratana fa ho anao manokana manohana fa
satria mety zava-mahatranga ihany koa raha izao fomba fihetsika sy misy hoe fikasana ny safidianana anaty. Atsika miresaka fifidianana vahoaka izay. Vahoaka mampitodrobo fahefana. Rehefa tonga vanim-potoana anankiray amin'ny ranon'ny vahoaka izay fahefana izay dia safidy mba eo koa mivoaka malalaka. Fifidianana be ny tanàna amin'ny tenenana zavatra miseho miarantsika nahita ary tsy tamin'ny be ny tanàna koa ihany mbola tamin'ny présidentielle dia sy lombavambahoaka dia tonga be ny tanàna mifanesisesy ny fifidianana fa zavatra hita ny be sy ny maro tsy misy zavatra nanara-dalàna na iray azy dia ohatra vitsivitsy reo tamin'ny présidentielle tsika tsy nafantatra efa rehefa niady ny hampandresy azy zandry vavy tany Faratsiny ministre ny serasera teo aloha dia nilaza hoe naninona moa izy niay tsy nikely HCC ny fitoviana natao nefa mitovy amin'iny izy nataon'ny président de république namonoana vaty misy tena lena solonaiky tamin'ny Toliara fa niatsy milaisina considération zaho zany natao solona zareo ihany no miteny fa tsy ara-dalàna dia fifidianana tamin'ny président de république tonga ny solombavam-bahoaka ny baribarina hoe président de république tsy tokony hanao propagande nefa district aroa nandehanan'ny président de république nanao propagande ra solombavam-bahoaka tsy mety nipoitra ty fifidianana be ny talàna vomaika ny baribary ny mosoka natao nandritra ny fifidianana taloha nandritra ary zao aorina ny fifidianana ro mbola vomaika ny baribary ny mosoka satria hafa ny vokatra ny antoerana hafa voaka ny CNI Fulbert tamin'ny présidentielle efa nisy an'io misy toerana 17% mivadika 75%. Nisy zany teto Madagasikara ka mbola mitohy am'izao fifidianana be ny tanàna zao teny nefa na ny filoantina na ny mahalalàna hoe areta tandremo ny mitarika ampirontana raha zavatra seho rehetrarehetra tsy mivahoaka mitaky ny filaminana mitaky ny fahamarinana no mitarika ampirontana fa zareo mpandrindra ny fifidianana zareo manao amboletra ny fifidianana zareo no manosika ampirontana amin'ny tany sy voafantatra ve ny mpitondram-bola ka tsy maintsy manana maro anisa mba ahafahany mipetraka eo fampiliana mipetraka eo fa ny zavatra hita programa ataony Ndiany Rajoelina tsara tarehy fa ny fanohitra amin'ilay programa ataony no zavatra tanterahany potika ny firenena fa voafatotra ngamba izy amin'ilay mpanambola nametraka azy teo ka ninonina fifidianana mandeha aty orina dia tsy maintsy le etaetan'ny mpanambola ny tsy mandresy atao mandresy mba ahafahany Ndiany Rajoelina hijanona eo fitondrany satria resaka be ny tanàna parlementaire zao hifidy loha olona izy le azo loha olona maro anisa raha ohatra ka be ny tanàna sy antompo-panjakana no mitarika ho lasany mpanolotra zany ny mpikambana amin'ny olona zay dia efa tahora ka tsy maintsy atao daholo le midry maka rehetra satria voafatotra an'ilay vola nametrahana azy teo ka na mety na tsy mety dia tsy maintsy tanterahana ary ny maramila rehefa ny filoham-pirenena filoha faratampo ny filoha-alina ohatran'izany koa ny fitsarana ka tsy maintsy manaraka baikiny daholo isany ambara tonga rafitra misy eto amin'ny firenena ary za dia mitany anareo hoe inona mba rafitra mijoro eto Madagasikara zao manaja ny olona mpanorena tsy mahita satria voafatotra amin'izay hery avy any ivelany zay le fampiasana vola ny vahiny le fitaovana ny vahiny voafatotra an'iny dia tsy maintsy manatanteraka hoe
tsy maintsy olona voabaiko ny vahiny mpanambola ihany no hitondra ny tany sy ny fanjakana moramora mandraibaiko moramora ny vahiny ny fenina karana rehefa zay izy zava-misy ka tsy maintsy ianao zay azony atao izy anodikodina ny vatiny fifidianana be ny taranaky na faritana na faritra aiza na district aiza tsy maintsy anao an'izay izy araka le voalava tambolona ny vahoaka ny tompony fahefana rehefa hita ny vahoaka fa ny opefy le olona nametrahany fitokisana nomeny le fahefana anjarany vahoaka ny manapatehaka ny voaka avy aizy ireo bulletin précoce na ny senino disqualifiena na ny candidat zay nahitanareo bouche tenao no disqualifiena roy tenay na ny senile ny karakarana fifidiana mihitsy no tsy ara-dalàna dia tsy horaisina mitokatra zay voakatriny na lay candidat nahitana osika no andraisan'ny senile fepetra raha ohatra ka nao faniana risika fotsiny anao jojorongony am'izay tiany atao senile tomponatika ianareo tomponatika ianareo am'izay mety ho vokatry zay jojorongony amy tsy fanaran-dalàna maro izay mikasika lay ordonnance malaza be olona tsy manandreny ao anatin'ilay ifidy olona avy aiza izy reo olona tsy manana reniny teraka dia mifidy eto Madagasikara ny filoham-pirenena no mitarika mahaindrindra ty Afrika mitarika olona tsy nateraka teto ambonin'ny tany zany olona tariny filoham-pirenetsika akehitriny ka sao de any amin'ny tany hafa mihitsy tsika ty no mipetraka fa raha mbola eto Madagasikara tompoko dia miteny zahay horen-tany horen-danitra fa tsy anaiky ny tsy fahamarinana atao eto amin'ity firenena faharoa mikasika n'ilay vokatra zay avoaka seni tsy fantatro na manahoana fa ohatrany mihitsy koa le ny namana sasana ary nandeha tanany seni ohatrany tsy nahazo valiteny mahafako any amin'ny seni tsy manino miarytsika zay mety ho atao seni fa zahay dia hiandry amin'ny pitonino ary ampifaliana koa ny andrasanay seni ka manambary zahay ary ny fahitanay sy ny fijerinay dia lany amin'ny isam-bato mavesatra ny candidat koa dia miantso ny rehetra roa ny antso ataonay miantso any malagasy rehetra tsy vaky volo zay tia fahamarina hiala ijoro hiady am'izay tsy rariny zay izy efabesaky reo mpilatsaka ao fidina efa nanao hevitra nahita zany tsy fampombanana rehetrarehetra zany dao hiara hiady tsika ho an'izany tsy fahamarina zany miantso any pombany tojo-ravalo manana rehetra koa mba hanao fety efa tanarisa hitamaso okorofo fatatsy ny rehetra fa antsika ny fanesena kamanao any amin'ny seniny akoatrin'izay izy malala zay tokony ataony fa izahay dia hanao fety satria fantatray zay tokony ho ataonay raha sanaky avy aladiny le ka misy zavatra hafa mifanohitra am'izay
tsy tompon'antoka iray izahay tompoko fahifety fotsiny hainay. Fety fantakay fa ny ankoatrin'izay tsy hainay. Anareo ny ankoatrin'izay fa ny anay dia anao fety izahay. Andra Somaromaka, any Seny, any préfet, anareo menakavy ny ankoatrin'izay fa ny fantakay dia anao fety izahay. Sao da tompoko lahy.